Mesika voninahitra avy hatrany ny andriambavilanitra izay vahiny amin'ity alina ity. Alina ity rakotondrazafy tsara patsehivina amin'ny ampijerentsika ihany hoe inona ny tena anisan'ny takitsika editsika mafy ao anatin'izay lalàna izay ka mahatonga irenitsika goavana be tamin'ny herinandro iny alakamisy zoma. Ya, misaotra amin'ny fantaniana, misaotra amin'ny fahamezam-boninahitra iteny voalohany araka ny teninao teo. Miarina ny araban'ny tompotrano sady vahiny ihany koa ny filotale général ny TV+. Tsy ampiandohana aloha mba ohatrany hoe ikadrentsika le adefitra raha sitrakareo mba tsy andeha hiparitaka amin'ny zavatra maro le resantsika dia misy teboka roa aloha tsy maintsy hazavaina ao anatin'ity adefitritsika ity hoe ity aloha ny mahatonga ny mpanao gazety manao an'le ady manao an'le combat dia misy question de principe zany hoe misy foto-kevitra arovanao zany dia ilay fahalalahany asa fanaovan-gazety liberté de la presse zay fa ny fahalalahany olo-pirenena amin'ny ankapobeny le liberté d'expression sy ny liberté d'opinion zany hoe ny fahalalahana manan-kevitra ihany koa eto manko le mahabe adefitra zany hoe fa maninona ianareo mpanao gazety zany mieritreritra ny tenanareo hoe ho ambony lalàna ny argument entiny zareo ao anatin'ny HVM ohatra miazakazaka mafy ampandanina an'ity lalàna ity dia hoe asio balizy le mpanao gazety zay apetraka ty ampiandohany hoe tsy mbola nisy mpanao gazety mihitsy nanda afangaro le resaka afangaro amin'le hoe ahoana ny afahana mialatsiny amin'le fitenenako ohatrany mivantana atao malala ny anarany mihitsy reto mpanao gazety reto satria reto ny tena miseho azy hoe tsy ho refesy mandidy eto anao an'izay tiany atao zatra baranahany sy ny sisa sy ny sisa dia ozy aho hoe mitovy tsisy valaka andriamatoa sy mbavam-bahoaka mitovy tsisy valaka aminareo sy mbavam-bahoaka le hoe omena immunité parlementaire mino fa fantatrao ny mahatonga ny principe izay hoe anomezana sy mbavam-bahoaka an'izany immunité parlementaire zany tsy hoe nareo ny olo-pirenena ambony olo-pirenena hafa fa nareo manao lalàna dia misy principe zany ahafahana miaro anareo amin'ny mampanao lalàna anareo misy principe universellement reconnu antsoina hoe droit à l'information ny zony rehetra azo vaovao io principe io no arovany ary teny solotenany PNUD zay hoe ny mahatonga antsika anao an'ity code ity ange dia ao anatin'izay hoe il faut défendre le droit à l'information satria zoany be sy ny maro io zay droit à l'information zay ilay professionnel zany hoe tsika matianina tsika mpanao gazety matianina no mampitan'izay amin'le olona tsika zany karazana intermédiaire fotsiny dia zay ny antony arovana tsika tsy hoe rovana maninona koa ny tsika raha tsy mahazo immunité fa ny arovana tsika fotsiny dia tsotra hoe dans le cadre de l'exercice de la profession zany hoe ao anatin'le tontolon'ny asa dia misy fahalalahana arovanao dia arovana izay fahalalahana mpanao gazety ampitany vaovao amin'ny olo-pirenena izay aloha zany zava-dehibe mba tsy hahatonga an'le hoe fa maninona reo no mitady arovana manokana tianao baranahany dia tsy tiasiana lalàna sy ny sisa misy an'izay principe universel izay dia zay no mahatonga le hoe inona ny antony anaovana code de la communication averimberiko foana hoe fa ela mantona ny maro ny tadiavana n'izany code de la communication zany le izy dia tsotra raha tena sazany le mpanao gazety aza tonoana fa efa misy ange code pénal izay miatra be sy ny maro fa matoa zany hoe natao ilay code de la communication dia mba misy lalàna natao manokana hiarovana n'izay principe ny resaka teo aloha zay zany hoe hiarovana an'ilay mpanao gazety zany hoe zay no mahatonga an'le tsika miady hevitra hoe problème amin'ity code de la communication tiany fitondram-panjakana iazakazana olanina itya na ny PNUD izay niarana mbola voalaza zany nanamafy an'izay répressif loatra zany hoe te anasazy loatra le lalàna kanefa n'izay teneniko izay hoe matonona atao code de la communication mba hiarovana le principe ana fahalalahana izay nazavaiko teo aloha teo fa raha ohatra te anasazy ange efa be dehibe foana ilay sanction izay nampiarina tamin'ny mpanao gazety ange fa nienjehana tamina resaka diffamation amina lalana droit commun zany hoe lalàna mifehany be sy ny maro fa natao hiarovana azy zany principe na protection ny anton'ilay code de la communication zay zavatra zay ohatrany hoe tsy mipetraka hatrany ampiandohana dia lasa diso tanteraka le adefitra izay mipetraka fa lasa ohatrany hoe reo no miseho azo tsy teo refesy mandidy eto dia mitaky lalàna manokana mitaky an'izao fa izy nareo ny tsy teo gadraina tsisy olona mandaty tsy ho gadraina raha manao eloka ohatran'ny olona ohatrany be sy ny maro fa raha eloka
amin'ny asa fanaova gazety zany hoe dans l'exercice de la profession azakatrainy maninona ny amin'ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo zao misy balisy foana ny mpanao gazety fa tsy misy peine d'emprisonnement tsy misy sazy fanagadrana zay zany mba tsika apetraka aloha te-piandohany mba ahafahantsika mikadre an'izay adevitra izay satria lasa mandeha miparitaka amin'ny zavatra rehetra samy misitona an'izay tianosotonina ao anatin'ilay izy raha misy mpanao gazety zay moa no nampimenomenona ny solombavam-bahoaka any misy mpanao gazety zay nanompanao izy tsy dans l'exercice de sa profession fa tao anatin'ny Facebook raha ohatra tao anatin'ny gazety izy nanao an'izay à la limite je suis d'accord fa tao anatin'ny Facebook izy nanao an'izay monsieur le député enjeo amin'ny code pénal fotsiny izy de vite zany hoe misy fahasamihafa any zay fa tsika mana tendance hoe ka zao kosa ve ny atao mpanao gazety tsy ho enjehany izy zao ny ataony painy zahay zao ny ataony anina de ataony an'izao zay ka zay ve ny tsy any enjehana azy non ny antony code de la communication iarovana aloha an'le principe voalohany indrindra zao le texte ndaso vakiko tsara manko satria zay marina ny teny Nicolas hoe induit en erreur ange le filohan'ny république vao fitaka ina ange izy am'le izy io avant projet io ny tenen'ny dirkab teo hoe natolotra tao amin'ny conseil des ministres sy nentina teny amin'ny antenimera antenimera-ndola aloha de zay de avy eo antenimera-pirenena efa zao eritona manintsitra ny eno fa ilay zavatra nentina reo mihitsy misy fiovana ro vakiko le zavatra le initial zao ny tao amin'ny projet de loi initial de nesorany zareo zay ao amin'ny article 125 izy tamin'izany fa io moa miovaova kely misy décalé kely zany hoe article 126 dans les conditions définies par la réglementation régissant le secteur des télécommunications et celles déterminées par l'autorité nationale de régulation des communications médiatisées pour leur application, la couverture audiovisuelle nationale est ouverte à l'initiative privée pour l'implantation et l'exploitation des stations de radiodiffusion et de télévision privées sur toute l'étendue du territoire national. Mahita angameno monsieur le PDG fa ndray endry zareo le izy zany hoe ny sorany zay de ny solony an'ilay hoe la couverture audiovisuelle nationale est réservée aux stations de radiodiffusion et de télévision publiques. Niova fa ny rano mpanao gazety namolavola tompoko de zay ny vakiko teo zay hoe ouverte à l'initiative privée pour l'implantation et l'exploitation des stations. Ka zao mankony izareo ange mipromettre fa tsy misy ny kitianina kely azy maninona raha manana minimum d'honnêteté intellectuelle hoe ankitianay io satria tsy mety voateranaiky ny teninareo ve zay fa ny ministre ny serasera tamin'ny fahatelo ny volana me de mbola mipromettre teo imasom-bahoaka hoe tsy misy niova ny zavatra ny fanarana zay vakiko zay fotsiny ohatra zao de tonga de amaliko an'le zavatra ny tenen'ny dirkab teo vetivety fa iverenina manko le couverture nationale fa le hoe izy hoe malalaka aza ny mpanao gazety tsy ohatran'ny olotsotra de tia misy exemple ray fotsiny tao anatin'le avant projet leny raha ny mpanao gazety anaraka mpinuita sy ny technician'ny ministère de miteny tamin'izany moa andininy fa 5:30 zany no miresaka an'le hoe milaza vaovao tsy marina manao ohatrany hoe mitrafiquer pièce na ohatran'izany de nisy niteny tao hoe tamin'izany moa andininy fa 5:30 izy fa efa niova zany liste aty aorina tamin'le projet zay efa lasa article 30. La publication, la diffusion ou la production par quelque moyen que ce soit de manière intentionnelle, zany hoe fanahimina zany de fausses nouvelles, etc. ozy de voassazy. Ny amende tamin'izay 1 million d'ariary, 3 millions d'ariary de novainy zareo hoe 3 millions d'ariary, 6 millions d'ariary. Zay aloha soit dit en passant aggravé daholo nampitombona daholo ny l'amende ao anatin'ilay novainy zareo. Fa rehefa nanao le version nalefa tany amin'ny anteminera amin'izay izy ireo dia nesoriny le hoe de manière intentionnelle zany hoe nasendra manao vaovao ary ianao ka tsy de manière intentionnelle fa namoaka vaovao tsy marina ianao de fa mahavoentsika anao zay ataoko hoe ninina nesoriny matoa ny mpanao gazety ny technician juriste nge ny arananao an'izany tamin'ny fotoanandro ny consultant ampiny de nametraka hoe de manière intentionnelle hoe fa ianao mihitsy zany mpanao gazety délibérément te amoaka an'le vaovao tsy marina zay marina loatra misy élément intentionnel zany na tonga anao hoe iny ianao fa tena fanahininao mihitsy moaka vaovao tsy marina manala baraka fa ohatra zany zao zay le ohatra ny raisiko manko ty ohatra ty tena flagrant ty ohatra anankiray ho raisiko ty ohatra zao ny filohany tiako Madagasikara Marc Ravalomanana nitondra mpanao gazety izy de niteny tamintsika mpanao gazety hoe anaty tany eto andoha tapenaka ity nanao démenti ny ministère rehefa avy eo ny teny hoe amin'ny ministère rehefa fa tsy anareo zantsony
tsika mpanao gazety zao raha nitatitra n'le hoe anymarika ravalomanana ty raha io lalàna io amin'ny endriny io zany hoe tsika zany tena nyteny io de manière intentionnelle hoe anymarika ravalomanana ary ato misy miteny mihitsy hoe qui aura induit le public en erreur tsy fantatsika izy amin'ny teny marina marika ravalomanana sa ny fitondram-panjakana ao anatin'le izy zay nefany de fa azo ataotsika hoe nareo nge zany complice mamoaka vaovao tsy marina na nareo mihitsy nge zany mampamoaka vaovao tsy marina ao anatin'le izy zany hoe tiako tenenina hoe raha ampitainao le tena version initiale ny arahantsika mpanao gazety natao tamin'ny fotoanandro niaraka tamin'ny PNUD rotona manintsitra ny fandirariran-tentsika namolavolana io marina ny tenin'ny PDG teo ny zavatra anankiroa tena principe hoe akita ao anatin'le izy de voalohany indrindra aloha la couverture nationale hoaniny be sy ny maro ary faharoa de le hoe dépénalisation na fanalana misy azy mamonja ny mpanao gazety zany hoe tenena ao anatin'le izy le dépénalisation sady non hoavitsika manko ny arana zavan'io ako rehefa aveo anazavany amin'ny antsipriano mihitsy fa tia ngeto ambany maso le tany alosiny taty aoriny zany hoe mba tsy individuel le vahoaka ao anatin'le izy zany mba tsotsotra le ady hevitsika satria hitako hoe izotra makany amin'ny ady latsy izy tsika sy tonga am'zany ady zany le principe ane de zao hoe ny droit à l'information zany na ny zony azony vaovao de mitovy ny any Begogo, Manakara, Ankaratra, Antsirabe, Antananarivo, Betroka tsy misy olo-pirenena natao hiavaka noho ny hafa tsika eto Antananarivo manana tombony betsaka satria mahazo vaovao betsaka fa maninona ny tsenana n'izany droit zany ny any amin'ny faritany hafa sy ny any amin'ny faritra rehetra andraso aloha kanefa n'izay mihitsy le olana tadiavinareo hoe ny TVM sy ny RNM marière zany no manana le couverture nationale or tsika mahay tsara inona le vaovao véhiculé le TVM sy le RNM zay le natonga nanteny question na volonté politique io raha tena mieritreritsika hoe zoany rehetra mahazo ny vaovao de ataovy mitovy le traitement ity ary ny ohatra mahatonga anako iteny an'izay ao anatin'ny ary natonga nanteny teo hoe misy ny olana nge de te fe mafy an'le serasera le fitondram-panjakana zay ao anatin'ity texte de tedavin-zareo fehezina hatrany amin'ny resaka satellite hatrany amin'ny resaka 2018 efa kaiky hatrany amin'ny resaka mandeha en ligne na sur la toile de tedavin-zareo fehezina mametraka disposition izy hoe ny communication médiatisée na amin'ny satellite na sur la toile etc soumise à autorisation à la régulation de l'autorité nationale de régulation des communications médiatisées efa mandeha satellite de tedavin-zareo ndray hoe tsy maintsy tokony fehezin'ny ministère io mandeha amin'ny internet tsy maintsy tokony fehezin'ny ministère io satria manahirana ny zareo ny fahafahan'ny olona mahazo ny vaovao ary zay le fototry ny problème ary eto ny tiako asiana fanamariana monsieur le député raha sitraka mba heno kely ty satria everiko ty fa zava-dehibe ny problème de izao am'izao tsika amin'ny teny zao zany code de la communication tsy mivadika resaka le anao manjery-panjakana ihany manko zay mikasika an'le hoe tsy mampitombona an'le hoe tokony hijanona ho an'ainao manjery-panjakana ny couverture nationale misy en chapitre 6 monsieur le député mikasika ny hoe droit des journalistes et du personnel de l'audiovisuel public tsy misy mihitsy ary namadika n'ity texte ty le narosony gouvernement tany amin'ny anteminihery zany teneniko zany ny amin'ny code de la communication mbola miatra am'izao fotoana zao andininy fa fito amby folo ny code de la communication tamin'ny 98 de mametraka mihitsy hoe les journalistes de la radio, diffusion et télévision nationale malgache pourront recueillir et diffuser librement sur les ondes nationales des opinions de tendances diverses dans le respect de la loi, de l'unité nationale, de l'intérêt national et de l'honneur d'autrui. Ny soriny zay disposition zany hoe tsy nasiana intsony lasa tsy manana obligation ana pluralisme intsony zany ny mpanao gazety anao manjery-panjakana fa de tavina ivoy à sens unique zany le zavatra tiana voizina anaty ankehitriny ary mbola manakery zay texte zay fatatsika tsara ny ainao manjery-panjakana fa tsy manao afa-tsy ny vaovao-panjakana tsy misy vaovaon'ny mpanohitra mandeha ao ratsy efa tena hoe entre guillemets maika moa fa esorina tanteraka zay disposition zay le tiako mariana aminao hoe tandremy fa dangereux zay satria tahaka ny mametraka hoe ny olona any beroro ny any mifaritra varatra nosy tsy mba manana droit hienony feo amin'ny mpanohitra nefa tsika miaina anatina démocratie rehefa ny safidy démocratie de manaiky ny ambaindainy zay sy ny exigence n'izay démocratie zay fa tsy ataontsika hoe sy metimety amintsika ihany nanaovantsika an'izay andiny fa 7 amby 10 am'zato ihany no mba manao référence kely amina hoe pluralisme fa tsy resaka politique
fa hoe identité culturelle resaka kolotsaina sy ny sisa zany hoe le resaka fahafahany no manjery-panjakana mivoy hevitra hafa akoatrany ny fitondram-panjakana raha politika tena tsy hitanao trasy atao anatin'ity texte ny zavatra tiako mariana hafa ihany koa tena zava-dehibe ao anatin'ity zavatra ity ny andininy maromaro manomboka eo amin'ny chapitre 2 zany le hoe de l'attente à la vie privée misy andiny faharoapolo ao izay lasa nivadika aty amin'ny andiny faraiky amin'ny roapolo moa izy zany rehefa tena le natolotra teny amin'ny antemnira le journaliste s'abstient de porter atteinte de porter toute atteinte à la vie privée des personnes même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique zay zany tao anatin'le avant-projet initial zany hoe le nirahany mpanao gazety sy ny tonida sy ny sisana molavola ny soratra tahaka an'izao zay nifoanany zay hitako falozany nanafoanana an'izay sous réserve du respect des règles d'éthique et de déontologie la publication de la vie privée des personnages publics ne peut constituer une atteinte à la vie privée or nous vahiny le atao anatin'ity andininy vaovao ty zany zay hoe raha ohatra ozy izy ka manana fonction na rôle politique le olona anankiray na dia manana an'izay aza resahana foana le vie privée ny olana nefa dia zao tsisy mamaritra mazava inona le atao hoe vie privée ao anatin'ity raharaha ty ary zay no mahatonga an'le texte zany mba hoe mana droit ny olona fantatra mbola droit à l'information foana zay lasa aloha andalana faharoa constitue une atteinte à la vie oui privée captation enregistrement la vie privée lasa oui manaiky an'izay nge za hoe ny famoady non tsy zay le tiako tenenanao lasa aloha averina le izy fa aza ovaina le zavatra tiako tenena non ny olana zany zao dia hoe inona le frontière mipetraka amina atao hoe vie privée au sens propre du terme sy ny vie privée zay nécessité ny fahafantarany vahoaka azy noho ilay personnalité publique tsy mipetraka ntsony zany zay napetraka tany aloha ary nedikevitra zay fa tsy noraisina intsony tany anatin'ny avant projet initial izy tao mihitsy le nivakiko teo fa nifoanana le izy rehefa avy eo lorsque celle-ci compromette la morale publique non tsy zay nifoanany ty hoe sous réserve du respect des règles d'éthique et de déontologie la publication de la vie privée des personnages publics ne peut constituer une atteinte à la vie privée ohatra ny fahasalamany mpitondra anankiray lasa vie privée zao zay tsy azo resana zao zay tokony atao anatin'ity zavatra ty tany ampiandohany zay le tokony hoe balisy frontière napetraka constitue une menace pour la santé publique fomba fiteny iny ko fahasalamany filonga mi constituer une menace pour la santé publique le journaliste peut révéler azo ny mpanao gazety atao no mamoaka ny vaovao rehefa voatointohina morale publique et la santé publique azo atao foana izy tsisy problème mihitsy zany hoe raha zany resahanao zany zao hoe efa marary kosa le filoberenena fantaniko hoe zao ahany fantaniko aminao mila manana profo ianao azo resana sa tsy azo resana ny akanjo ny vadiny filohan'ny république azo resana zay sa tsy azo resana azo resana zany voilà problème atsika eto dia zao tsy misy milaza mazava intsony hoe inona le frontière ho averiko ndre mandeha izy tsy mba hoe tsara tare le akanjo publique tsara tare zany dia azo resana fa raha ohatra hoe lafo be dia fa nyresahantsika azy ohatrany hoe tsy fantako anza ny anareo vehivavy mantsy arakaraka mahatsara anareo mahafinaritra fiarahamonina dia raha mba hoe nafinaritra be ny akanjo le anina fa ny tena andresahana azy asa tokony friperi ve zany vidiny vata friperi non tsy zay fantatrao tsara fa tsy zay fa manjary mivadika le ka ohatran'izay le resaka dia hitanao rehefa ohatran'izay zany metraka kely zany amin'le zavatra io hoe eo ne zay ho any ilaina le détail foana le izy manko a ndraindray koa misy mampifangaro a ny critique sy ny diffamation zany anatin'le izy za aloha eto raha miteny ianao hoe resaka hoe akanjon'ny vadiny filoha no resahana tsy hitako mihina mondolona tsy resahan'ny olona zany zany raha miresaka le olona fa raha ohatra kosa miala tsiny nefa ny atin'akanjo no resahana atiny mametaka an'izay ato hoe divulgation de l'intimité de la vie privée d'autrui zany zavatra zany zany misy mametraka zany hoe tsika zany afaka apetraka tsara zany le izy zany hoe io ne karazana zay ola izy hoe misy cadre fa tsika moa zany frontière hoa le izy zay no mahatonga le avereny le disposition tamin'ny projet initial zay fotsiny ange le zavatra angatany dia eo ihany ianao monsieur le député vetivety article 20 eo ambonin'izay ndresahanao zay est interdite la publication non autorisée des débats en huis clos
des rapports ou tout autre document tenu ou établi au sein des institutions de la République pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale dont l'appréciation relève des juridictions. Amalin'izay mihitsy azao hoe raha momba an'io zao tonga dia nahita exemple an'io tsika tamin'ny andro azoma teo eto kosa ilay izy aminay zany commission plénaire zany a karazana zavatra adevitra mafana ny atao rehefa mandeha ny commission plénaire dia mivoaka daholy na ny solotena avy any ministère na ny mpitadra raha zany mpandray soratra ao amin'ny anteny mera-pirenena na ny sécurité fa idina mihitsy zahay ao idina zany a mba hahafahanay zany misaina tsara makanevy satria mety misy débat zay tokony tsy hoen'ny olona ty velona satria tena adevitra mafana be zany ao a zay zavatra zay mamono izy zay mame anay madame Lalatine anatin'ny commission plénaire tsy séance plénaire ny séance plénaire non ay tsisy olona mangatatra hoe loha hiditra anatin'ny travaux de commission tsy zay le débat zahay any anatin'ny fivorina izay misy live mandeha any ambadibadika any any an'ele izy misy live mandeha misy natao investigation misy natao mialatsiny madame Lalatine misy natao hoe investigation fa misy mifehy an'izany raha makany firenena hafa ianareo ohatra hoe monsieur le PDG makany Chine vao mibata caméra monsieur le PDG ka hitan'ny gouvernement chinois zany misy natao hoe touriste fenao raha ohatra ka hanao karazana interview zavatra ohatr' izany na mety dia tsy maintsy miera aloha tsy marina zany monsieur le PDG tsy maintsy miera aloha no any anatin'ny amin'ny any Chine zany hoe anao reportage zay nanao zavatra ohatr' izany zay ny le teneniko leny le kadis fa ny zavatra nitranga kosa atao amin'ny anteny mera-pirenena ary mialatsiny journaliste misy moa zany intimidena foana amin'izy samihafa ny investigation sy ny reportage mpanao gazety ny tena samihafa mihitsy zany samy absolument rien à voir resaka le communication ka zany zavatra zany zany zavatra miankadre atsika ho ale izy raha ohatra ve monsieur le député raha anatina séance plénière anatina commission plénière zay ty azony rehetra atri anakamisy a source anao ianao ohatra rapresaka be aminay a dia mitatitra ty aminay ianao rehefa aveo hoe Abraham misy resaka ohatran'izao aty raha aveo izay zavatra izay ve raha ohatra ka misy utilité misy intérêt public izy raha aveo tsy azo taterana izy raha ohatra ka ty code olanina samihafa ny après satria misy décision finale inona le décision finale nandeha nitsangatany hoe après oa fa ity tsy après ity en plein en live zany en direct mialatsiny madame Lalatine fa misy fanarahany samy député hoe tsy avoaka ty a dia avoaka zao le izy eto zao fatana mono a dia matokikady navoakanay nareo tao sa tsy navoakanay navoaka mivoaka zay tena natao mivoaka mihitsy nidika an'izay zany le izy nidika an'izay zany le izy mila le izy a misy ny atao hoe karazana tsy tena hoe secret d'information ny anay ao fa mba zavatra zay le hoe huis clos le reny mba fantatsika ny définition natao hoe huis clos huis clos dia misy mamoaka en live vari ary lasa tadivadika politika le izy satria mivadika politika le izy a lasa travaillen'olona zavatra sasany tena exemple conférence de rédaction Lalatine aloha tsy mitouché ny vie publique ohatran'ilay sy ny intérêt public ohatran'le resaka ty no atsakaiky asa fanao gazety manao investigation manana source anankiray tsika député hatramin'izay a raha vao miresaka ny avantageny na 4 reo na indemnité eo etsetra dia ataony zareo huis clos satria tsy tia mifantatry ny vahoaka zay or iresabola ao amin'ny anteny mera-pirenena raha vao mikasika avantageny député a volam-bahoaka ny resaka si fantatro tsara isaka ny adivitra momba 4 dia natao huis clos foana isaka ny adivitra momba 4 dia natao huis clos foana fa dia tsy ametraka zany le adevitsika nge les rédactions les articles 20 où izy hoe dans la création mivoaka ihany le tena avy any amin'ny directeur de cabinet za zany tena miobserve a za tena inona ny fandraisany zany amin'le resaka aminao le député foana ny diso any dia le député koa mba manana zo itenanao diso enao raha ohatra débat momba ny avantage ny député ataony a huis clos dia tsy manadova fantatra zany ve vahoaka tsy asiana olona hafa ny resakitsika ato a
dia mba tokony fa satria manina tsy fatao hoe olona zavatra mifanarahana tsy resaka fa le député ve oa tsy solotena fanarahana samy député hoe zao député ve tsy solotena mbahoaka valio ary fantaniko zany fantaniko ary tsy valiny lalatina hoe rehefa zavatra fanarahana tsy raha ina zany fa dikena dia tsy misy dika zany amin'ny fa rehefa nareo zany misy fanarahana hoe couverture nationale atozanareo hoe tsy mety zay fa rehefa nareo zany tsy manaja ny zavatra ifanarahana dia mety le izy fa rehefa tsy mety io ao amin'ny tribunal ve mahafantatra tsara an'izany ao amin'ny tribunal ve rehefa mandeha ao anatina parquet misy ny atao hoe devant la barre ile pour public fa misy ny atao hoe enquête anatin'ny parquet nareo ve zany manaiky an'izany eo anatin'ny parquet zany dia misy olona atao enquête eo zany na miresaka momba ny resaka fifampitoriana ohatry zany ohatra dia andeha afo sany zavatra zany mamele izy fa aza avertindre mandeha le texte fa tsy azonao angambany tsisy olona zany enquête any parquet fa zavatra mazava hoe non ianao ihany ake hoe enquête any parquet débat huis clos resaka atao le côté les formulations ange misavasady c'est les formulations hoe pouvant dans l'appréciation relève des juridictions fatatsika tsara ny fitsarana any zao defa defa mipetraka ange le izy lasa arbitraire loatra hoady manokatra voamina fahefana mpanatanteraka fahefana mpanao lalàna fahefana mpitsara fa ny hevitra mpanao gazety rery ny marina zany zany ny olana le formulation ny akabeazan'ny article apetraka dia hoe abus diso ny fanjakana satria nandray andraikitra hoe ty tsy atao ohatran'izao fa ovaina ohatran'izao diso ny fanjakana aloha satria ny zavatra ny fanarahana ny zavatra ny fanarahana ministère atao anaty ny PNUD ary ny mpanao gazety novainareo le disposition any dia fa ilazana hoe diso ianareo tao anatin'le izy ny fanarahana dia hoe iaro arak'izay tratra an'ity tsy miaro ianareo tsy mianovainareo le izy article anankitelo le directeur de cabinet 209 article anankifolo ny anananao fanakiana dia hoe tsy miaro mihitsy ianareo tsitsika ve zany niverina ny amle hoe mbola 92 039 mbola averiko indray 209 article io article anankifolo noasinare fanakiana ary raisiko le fanakiana tsy folo ary fantatro 50 mihoatra lavitra zay ka efa zany nitenenina rehetra avelabelaritsika eto zay article roapolo ny asinale roapolo ny tena zava-dozy roapolo ny tena zava-dozy zava-dozy daholo reo article 209 reo zava-doza daholo tsy hoe zava-doza moa zany fa zavatra lehibe zay filazany azy misydikabe ny tena problème amin'izy ity zaho miteny foana manana kaskety anakiroa eto amin'ny mampandraraha sy mampanao gazety ity zavatra ity dia ny rahana nandinika maro be ny olona ny fandimbo tamin'ity na ministre am'izao tamizy mbola tsy ministre ary mino afa nandinika an'ity na ianao koa ary mety nandinika an'ity tamin'ny andro fa ny zavatra mahagaga fotsiny le hoe rehefa tonga amin'ny fotoana andanina azy tsy nisy fifampiresahana intsony ny fanovanana natao tao anatin'le izy fampandrina drisa za hoe tsisy miova ao e zay foana ny eno hoe tsisy miova ao fa rehefa tonga teny amin'ny député amin'izay ty zavatra ity vao gaga daolo ny rehetra fa ninahako tsotra ny teniko hoe le izy manko nitahaka an'izao ny anay mpanao gazety sy filambotsiary fa tsotra hoe avereno amin'ilay version initiale ty izy ty apelatanako ity zay ny fanarahany be sy ny maro toutes les parties prenantes zany hoe ny mpanao gazety ny expert atao amin'ny PNUD ary ny solotena ny ministère ny serasera zay fotsiny non izy nanakarama andreo consultant ny aranamolavoly za tsy miteny hevitra fa na ny solotena ny PNUD range ny teny hoe non le esprit o zay naingana tany ampiandohana lasa niova ho esprit répressif loatra zay ny zavatra niteneny zany izy ka dia izy edina hevitra ary fa tsy za fa zay aloha niteneniny dia zay ny zavatra voalohany zay tiako apetraka faharoa zay mba tiako interpellena nareo solom-bavambahoaka monsieur le député marina fa hoe bakio ny gouvernement tanareo manao an'le session fa ianareo tokony nandresy lahatra tsy hanao an'io session extraordinaire io zay voalohany
be deabe ny projet de loi tsy nodiny anareo tsy vitanareo nandinika azy tao anatin'ny session ordinaire nefa tsika 3 mai nanomboka ny vory a dia tokony mba nodiniana dia naninona le izy a misy andro anankiray hoe tonga dia 17 ny projet de loi miara-diniana aty amin'ny 17 juillet vao tonga any aminareo le 17 juin vao tonga any aminareo le projet de loi momba code de la communication nefa efa volana avril amin'ny filohan'ny république sy ny premier ministre vaovao nampananteny ataontsika priorité de priorité io raha mba tamin'izany nanana fotoana ny fampidiniana tsara tsika zay le tiana itenenina hoe mba voilà nanomboka tamin'ny état généraux tamin'ny 2000 izany hoe nanana fotoana ny fampidiniana fa naninona ny taty amin'ny 17 juin dia miazakazahana tahaka an'ireny hoe miazakazaka raha tosika le ka inona tsy endrasana raha tena sarotra maninona tsy endrasana amin'ny session ordinaire manaraka fa maninona tsy maintsy ho ataontsika amin'ity session extraordinaire ity zay zany mba zavatra tiako asiana fanamarina ary ny farany a hitako manko ianao monsieur le député satria ity principe universel dia zay niany edivako ao anatin'le izy hitako ianao fa manao pins misy sainam-pirenena amerikana sy ny araba tamin'ny teny anglisy mihitsy ny vahoaka amerikana teo amin'ny fetim-pireneny zareo rapitso fa efatra ny volana jolay ao anatin'ny premier amendement ny constitution américaine tompoko dia mazava ary mba tiako ho raisinao manko zany satria mba misy américanophile zany eto alohako mato tena ny teny anglisy nanao pinsa sy ny sisa mihitsy ianao teto zao ny premier amendement any zareo le congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement interdise le libre exercice d'une religion ni qui restreigne la liberté de la parole ou la liberté de la presse ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. La liberté de la parole, d'expression et de la presse. Si mis na justifier ni bailleur de fonds, FMI, etc. Cadre, c'est sur la mandat. Cadre, c'est sur la mandat. C'est sur la mandat. Cadre, c'est une balise. Enfin, le principe universel, la ramasse na l'autre, c'est une liberté de la parole et liberté de la presse. C'est à faire que c'est. Arnfarani, c'est dit comme Bayresana, dénoué. Il n'a pas nulan. Ao anatin'le izy raha miverina amin'le avant-projet initial na rehefa ozana reo tsy azo iverenan'io atsoy zahay mpanao gazety ifampidinika aminareo ao anatin'le izy dia ilazanay aminareo sao daholo ny zavatra tsy mety satria tsy ho vitantsika teto araka ny tena hoe sao le tokony travaux de commission mbola marobe ny zavatra tianay ho resahana ao anatin'le izy atsoy ary izay ifampidinika zay le zavatra tianay tenena fa zay tsy mila voatsaraka ohatr'izay nefa raha ataonareo forsina amina session raha ataonareo forsina amina session extraordinaire indray rapitsonareo dia session extraordinaire dia ao anatin'ny rombifolo mbola maromaro le projet hodiniana la anankiray koa ngena important koa nge le projet de loi anankiray mikasika an'le hoe resaka fiscal financier etsetretsetra iny zava-dehibe koa zany eo anatina fotoana foy zany terena ho lany zay le hoe coup de force izay dénoncenay ary tsy azonay ekena ary mahatonga anay miteny hoe inona ny mamaiky ny andro ihany tsika 20 taona inona tsy endrasana amin'ny session ordinaire manaraka manam-potoantsika 3 volana andao ifampidinika na isan'andro san'andro raha ilaina mikasika an'io dia mba zay fanarahan'ny be sy ny maro no atao misaotra indrindra to